ahoana marina fananganana Colisée hoe anisany inana marika ity taona 2024 ity ny fanitsakitsahan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana ny mahamasina ny vahoaka malagasy dia ny fananganana ilay Colisée eny Anatrovo izany. Ny tena ka resabe ady hevitra ary fizarazarana eo amin'ny malagasy mihitsy io fananganana Colisée io. Nanokana fandarana maro ny teto amin'ny fandarana ahoana marina nanaovana fanadihadiana sy famakafakana io Colisée izay najorin'ny fanjakana io fa ny fandarana roa amin'ireo ihany no mamintana izany. Tsara omarina ihany moa fa na dia teo aza ny fananganana avy amin'ny sokajin'olona maro teto amin'ny firenena mba ampiantona ilay fananganana dia tsy nieno ary nanao amboletra ihany ny fitondrana. Na dia nisy aza ny fitokanana teny amin'ny lapan'ny manjakamiadana voatsely izay dia tsy sanitokana ilay Colisée aloha ny mpitondra atreto. Raha iverenana kely dia tsy nisy nahafantatra ilay fananganana izany ny vahoaka raha tsy efa nahita azy avy ety ivelany fa misy fotodrafitrasa atsangana ao anaty rova. Toy izao ny fanombohana ny fandaharana tamin'ny 2020 ny volana May. Ajao ny vakoka malagasy. Taitra sina lahelo ny malagasy raha nahita ilay fotodrafitrasa lehibe izay miendrika toy ireny Collegium Romanina ireny natsangana ao anaty rova. Taitra sy gaga ny rehetra ary betsaka ny malagasy no tezitra noho izao fa nimbanjimbana ilay toerana anisan'ny masina ary marika ny fiandrianam-pirenena tamin'ny fotoana fahampanjaka izao. Namaran'ireo olona izay sendranay tao anatin'ny fanadihadiana fa tsy dia lahara-pahamehana ilay izy no mbola andaniana vola be etsy ankilany ny fanitsakitsahana ny zo amakasiny ny fiandrianam-pirenena. Hoe ahoana le hoe ambarina tao ahoana le anamboaran'ny fanjakana azy moa raha ho anahy le gasy indrindra le vahoaka ety amban'ny tanàna amin'le toe-piainana dia tsy mety amiko hoe tsy izay ny lahara-pahamehana zao raha fieritreretako an'le izy. Tsisy ohatry ny fiainam-bahoaka ihany zany tena marina tsy le vahoaka zao hoe raha malaza zao dia efa rotoroto lava angorony ny akanao dia ohatr'izao. Kalefa le polisy koa dia ohatry ny efa mandrondroka entana kely e. Raha tena amiko le dia tena manakasina izy. Malagasy ary. Tsisy ohatry ny sosialim-bahoaka no tokony ho hatsaraina. Raha dinihina tsara dia fanaovana tsinotsinona ny vakom-pirenena io fotodrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny tantaram-pirenena io. Ambonin'izay dia tao anatin'ny amehana ara-pahasalamana ka tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka mihitsy araka ny hevitr'ireo olona maro izay nanontaniana tamin'izany fotoana izany. Mbola ny fandaharana tamin'izany ihany koa no mamintana ny fihetsika sy ny fomba namaliny ny mpitondra izany. Hoy mantsy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina raha niazakazaka teny fa niteraka resabe ilay izy noho ny fahatezerany malagasy. Ty toerana hitantsika eto ity no antsoina hoe kianja masoandro izay toerana hanaovana fampisehoana ara-tantara. Raha ny tantara mantsy dia lapa masoandro no saika atsanga ny ranavalina fahatelo teo fa nozana ny Frantsay moa i Madagasikara ary nalefa sesitany tany Algérie ranavalina fahatelo ka nijanona teo amin'ny fototra ihany ny asa vita. Izay no tantara fa tsy nisy nilaza mihitsy fa kianja no tokony atsangana eo. Fa volombelon'ny tantara ny fototra ilay lapa masoandro izay saika atsangana teo fa dia ezahany mpitondra no totofana tsotra izao. Hoy mantsy ny tale jeneraly ny kolotsaina hoe fa resy endrika faharesena io fototra eo io zay navela irantranty teo nandritra ny taona amapolony maro mety amanjatony mihitsy ny azy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe maninona moa io fototra ihany no endrika ilay faharesena malagasy? Izany ve tsy fomba tsotra izay tsy mitombona entina andresehitahatra ny malagasy? Dia tena maika mihitsy ianareo fa ho totofanareo ny tantara ary hovaina tanteraka mihitsy. Hitantaratra tamin'ireny fomba famaliny ny mpitondra ireny fa dia nikoropaka namomono afo mihitsy izy ireo satria dia maro ny vahoaka no nitsipaka tanteraka. Ny fananganana anio kianja izay tsy mifanaraka mihitsy amin'ny tantaram-pirenena io. Ny fananganana io Colisée io dia sokajin'olona maro samihafa no tsy mankasitraka izany. Tsy ny teto an-toerana ihany fa ny malagasy monina any ivelany ihany koa. Mbola ny fandaharana volana May io ihany no manohy ny fanadihadiana. Fiandrianam-pirenena ahoana moa no apetrakareo kanefa kolotsaina romanina no atsanganareo eto amin'ny mahamalagasy atsika? Izao mantsy no lazain'ny mpandalana tantara. Ty dia tena hoe hevitro manokana ary hoe mandala mahamalagasy mandala ny kolotsaina malagasy tena hoe rerako mihitsy mahamalagasy miainga amin'izay le hoe kolotsaina izay.
ary zay kolotsainy zay ny anisany zava-dehibe de hoe ny fitazonana ny maha izay anao zany hoe mamalagasy anao tsy ilaina makatahaka ny hafa manana ny maha izy azy tompoko ny malagasy fa rehefa mametraka ny zavatra eo anao de rehefa tonga zao mpizahatany de hoe inona n'ity zavatra apetraka reo eto ty no endrika mampiseho mamalagasy inona vo mahita an'io anao de ny any Roma no hitanao ny any Italie collision zany mangala tahaka an'io romain fotsiny nday zany tsika zao iny ny angalanao tahaka ny romain tsy ilaina lana tahaka an'izy zany efa tany amin'ny antiquité ao zo mivasa miverina any amin'ny antiquité tsika mametraka io tsy fandrosoana mihitsy io amiko fa fiemorana mazava tsara fa tsy misy tantara malagasy io Colisée Antsanganareo io fa vao mainka aza miteraka fanafitohinana ny malagasy rehetra izay ny hevitry ny mpandala ny tantaram-pirenena nandritra ny fandaharana ihany no nangalana ohatra ny fomba efa nataon'ireo izay nitantana ny firenena amin'ny orovany Manjakamiadana io arak'izao fanazavana manaraka izao. Raha toka tsy de hainareo loatra ny manaja ny tantara sy ny manaja ny fomba malagasy de tsy mahamenatra ny manontany ireo zoky ray aman-dreny. Ny fanarenana any rova Manjakamiadana io de tsy vao izao fa efa mpitondra maro ny fandimbona nao azy. Hoy mantsy ireo nitantana ny fanarenana anio teo amin'ny fomba narahany hoe miverina ny fiandrianam-pirenena ny malagasy 1960 de miverina amin'ny fanjakana malagasy zany le rova rehetra. Tandremo fa eto Madagasikara misy rova tsy an'ny fanjakana malagasy fa an'ny privé an'ny tsy miakina ny andrinan'izao anazy iny ary anazy rery fa tsy an'ny fanjakana fa neny Manjakamiadana neny rova eo misy antsika io de tena lasa ny fanjakana tanteraka de nefa de na ny fanjakana ara de tsy nekeny reto le lazaiko anao hoe ara-drazana mba hamoizana ny resaka hoe makavato anao de ataonay ary ty vovoky ty ataonay anzao tsy maintsy fanaraha nefa ny fanjakana ny tompony marina fa maso mandidy ny fanjakana amin'izany zavatra zany nefa mba fanajana ary keo fakatoavana ny tantara de tsy maintsy ny fanaisana zany zavatra zany. Nisy koa ny teny rana na de ny fanjakana aza ny namerina ny lapa ho toy ny teo aloha arak'izay mety fa tsy nisy mihitsy ny fanovana sy ny fanotofana ny tantara. Ilaina indray ny mampatsiahy fa ny fanarenana ny tokony atao fa tsy ny famotena ny vakom-pirenena amin'ny fanorenana kianja izay nalantahaka tany ivelany sady tsy misy ifandraisany amin'ny tantara. Izany afa makafakana tamin'izany dia tena mamintina ny mahazava-dehibe ny fanajana ny asy ny toerana misy ny lapany Manjakamiadana io. Ny mpitondra de te hanova tantara lavaka na ny filoham-pirenena aza de nilaza voatsely izay fa ovaina ho rovan'ny Madagasikara hoy izy ny fiantsona ny rovan'ny Manjakamiadana io. Fa efa na avy aiza moa no ahafahan'ny filoha anova ny anaran'ny vakom-pirenena vakoka io fa tsy lapa-vaona tsangany ity fitondrana ity. Izany rehetra zany de tsy misy fampiarana eo amin'ireo sokajin'olona samihafa izay mpikajy ny tantaram-pirenena indrindraindrindra. Ny fantarana tamin'ny volana Jona dia nisy famitinana ny tantara mba ahafahan'ny vahoaka malagasy raha somary iverenana ny tantara de ny taona 1979 no lasa zanatany frantsay Madagasikara ary nalefa sesitany tany Algérie iranavalona fahatelo. Izy no mpanjaka farany nanjaka sy nipetraka tao anaty rova. Izy ihany koa izany no mpanjaka farany nanana ny fahefana rehetra amin'izay nanaovana ny tao anaty rova. Lasa vakoka noho izany io toerana io izay misy ireo foto-drafitra samaro samihafa natsangana tamin'ny taona fahampanjaka. Tsy misy intsony ny fananganana foto-drafitra asa vaovao taorian'izay. Mazava ho azy fa manimbazimba izay manovany ao anatin'ny rova ary ny mpanjaka irery any no afaka manapa-kevitra amin'izay atao ao anatin'io rova io. Gaga nefa ny vahoaka malagasy fa de amin'izao andro izao izay tsy misy mpanjaka intsony raha toka fikojakojana sy fanarenana amin'ny mahavakokazy no tokony natao kanefa de mahasany mpitondra ankehitriny manangana ilay Colisée. Tena fanimbazimbana ilay toerana masina amin'ny malagasy tokoa izany fa de nofitahana fotsiny izao ny vahoaka satria
raha nitsidika teny anaty rova ny filoham-pirenena ny taona 2024 dia izao no lazain'ny ministry ny kolotsaina taorian'ilay fitsidiana. Amin'ity taona ity zany hoe hanomboka faran'izay aingana ny asa dia rehefa tonga ny fankalazantsika ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantenantsika dia efa mba afaka mireharehantsika malagasy fa manana rova voatsangana indray ary manaja izay rafitra nisy tamin'izany fotoana izany mihitsy averina amin'loany ohatrany ny endriny taloha zany. Fanarenana no voalaza fa tsy nisy resaka mihitsy hoe fananganana Colisée. Izany dia fanafenana sy famitahana fotsiny izao ny vahoaka malagasy. Tiana ihany ny mampatsiahy fa izany Colisée izany dia tantara romana ary mampatsiahy ireo gladiateur. Tsy misy idiran'ny tantara sy fomba mamalagasy mihitsy na dia kely akory aza. Ny fahitana izany fototrafitra vaovao izany dia manosoosy ny mamalagasy sy matany masina any anaty rova sy ny tsy fanajana ny vakoka ary ny kolotsaina mamalagasy. Izany no nanetsika ny ambopony vahoaka malagasy maro na teto an-toerana zany na ny tany ivelany ka nisy mihitsy aza ny fanaovana pétition na fanangonan-tsoni na namariana fa tsy mankasitraka izany ny vahoaka malagasy. Io fandaharana io dia tena mampiseho ny vahoaka ny hevitry ireo sokajin'olona samihafa eto amin'ny firenena na ny teto an-toerana izany na ireo malagasy any ivelany. Mbola nitoy ny fandaharana ary nanome ny heviny ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo taranak'Andriana. Ny manam-pahaizana mpitahiry ny vakoka aza moa dia laza fa nininana fenina ny fanamboarana io Colisée io. Tsy ny manam-pahaizana ihany fa ny mpanao politika sady filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nilaza ny heviny ihany koa makasika io fanimbazimbana ny mahamalagasy io. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny rova Manjakamiadana zay nataon'ireo rasantsika taloha. Ary io vakoka io dia tena manana maizy azy tokoa satria teo nahitana ireo fifandobiasa toeran'ireo mpanjaka teo aloha. Noho izany zany tsy maintsy ajaina sy tandremana toy ny Andrakandriamaso ny momba azy io na eo amin'ny lafiny endriny zany na eo amin'ny lafiny asiny zany ary indrindra eo amin'izay fomba tokony atao. Ia raha mahita nefany fa dia tsy famerenana n'le rova araka ny maharova azy Manjakamiadana azy no tranga fa nananganana fotodrafitrasa vaovao mihitsy dia ilay antsoina hoe Colisée. Le zavatra boribory amin'ny béton reny dia misy fipetrahany ery endrika vaovao mihitsy zany le izy. Asana tsy fahalalana na fanahininana dia tena hoe mba te ampiseho koa ny hoe manan-katao. Fa raha nanana ny fikasana io nareo re olona tena areo tsara aloha fakafaka ao tsara ary dinio tsara. Fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka dia nidina taty Andohalo na teny Ambatonakanga no namory vahoaka fa tsy ny vahoaka da hiakatra ny an-dapa. Zay anankiray. Ny fananganana ny fotodrafitrasa io nanova tanteraka lay endrika ilay rova Manjakamiadana. Mazava ny voalazany fa tsy mahamenatra akory ny mianatra. Teo ihany koa ireo olon-tsotra. Zany resaka hoe fanamboarana resahanareo sy ny tariny zany tsotra fotsiny ny teninay mpitana fomba aza kitikitihana amin'izay nanaova ny razana azy ny zavatry ny razana. Aza kitikitihana sy ovaovaina amin'izay itiavana hanova azy ny zavatry ny razana na ny fombany na ny fadiny na ny momba azy rehetrarehetra na ny endriny alao ohatra amin'ny taloha. Teo ihany koa ireo fikambanana andriny. Amin'ny fomba malagasy ny kianja dia tokony any amin'ny faritra andrefana no atao fa tsy any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Manaraka izany koa dia tsy manaja ny sotoavina satria ilay Coliseum io dia miambo. Raha mipetraka ao anatiny ao ny olona dia miambo ny lapa Manjakamiadana ary miambo ihany koa ny fasana fito-miandarana misy an'ireo mpanjaka. Ka tsy mety tsy manaja ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy. Toerana masina ny rovana Antananarivo. Ka rehefa manao ny tsy mety manota fady dia tena misy vokany mitondra ozina sy zava-doza eto amin'ny firenena. Maro be ireo efa naneho ny heviny
ary nilaza fa tsy mankasitraka ny fanorenana io Colisée io. Mazava tsara zany ny hevitry resokazon'olona maro samihafa raha ny momba ny fananganana io Colisée io no dinina akaiky. Tsy misy na de iray aza mankasitraka ny fananganana io Colisée io. Ny tiana olazana de izao: fotodrafitrasa miteraka fisaratsarahan'ny vahoaka malagasy raha ny Colisée no resahana. Izany de mariky ny tsy fahaizana ny tantaran'ny malagasy ary koa mariky ny tsy fahafantarana ny fomba fikojana ny vakom-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Vokadrany tsy firarahin'ny mpitondra ny hevitry malagasy maro izany dia nisy mihitsy ny fitoriana arak'izao famitiana ny fandaharana izao. Ny zavatra tsapa nefa de nanao be marenina ny fitondrana, ka na de maro aza ny malagasy no tsy mankasitraka izao fananganana io Colisée io dia hita fa mitohy manao ny ataony ihany ny fitondrana. Noho izany nametraka fitoriana iresolotena ny taranaka Andriamanjaka eto Imerina. Ny fitondrana républicaine valeur anankiray dia izahay zany miaro an'le valeur mahamalagasy ary io sy eto Imerina raika fa amin'ny mifatra miretraretra. De rehefa sy niresahana zany zahay tsy nansoina zahay. Lalàna de milaza fa tsy azo atao ny manimba ny vakoka satria reo no misy mitantara, reo no iaingana fa atsika mahafantatra ny mamalagasy atsika tsy azo atao de tsy azo atao de tsy azo atao ny olona ary anaty ranomasina ny fongariny le atsika eo amin'ny lafiny fantika an-dalàna dia mitsindrina nasorona misombaina le izy. Raha ohatra manangana ianao dia lalàna milaza fa tokony apetraka ho hita mazava tsara ny permis de construire ary mandritra ny fotoana anaovana an'le fananganana dia tokony apetraka tsara ny permis de construire. Na le toeratoerana zay dia nahita fa tsy misy ny permis de construire dia be de be ny tsy fanarahan-dalàna zay natao azahoana azy raha atao hoe misy le izy be de be satria voalohany aloha raha ohatritsika miresaka ny atao hoe vakoka dia misy ny conseil national ny patrimoine zay tsy maintsy anontaniana ny heviny. Reo olona reo dia olona zay mahay ny atao hoe vakoka, mitandro ny vakoka, manao zay ikajina ny vakoka, tsy nanontaniana ny hevitry ny conseil national de patrimoine. Ankoatran'izay tokony nanontaniana ihany koa ny architecte ny commune d'Antananarivo, tsy misy an'izay ao. Ankoatran'izay tokony nanontaniana koa misy consultation ny public, tsy misy koa consultation public zay voalaza ny lalàna. Ny olana ngeza be dia tsy misy ihany koa ny étude d'impact environnemental ka ny fisiny io zavatra io eo zay amantoniny amina toerana zay efa marefirefo dia mety hiteraka olana amin'ny lafiny environnemental. Ny fehiny de izao: ny mpitondra de tsy tompon'ny fahefana fa pindrana ihany. Izany tsy midika fa afaka manao zay tiany atao izy. Novitain'ny mpitondra ihany moa ilay Colisée fa araka ny voalaza teo aloha de mbola tsy santokana an'io fotodrafitrasa izay miteraka fizarazarana amin'ny vahoaka malagasy io zareo. Ireo tsy mankasitraka de mbola mitana ny heviny hatramin'izao ary mitako mihitsy aza ny analana an'io Colisée tsy eo amin'ny rovan'ny Manjakamiadana io fa afindra toerakafa. Tsy mahagaga ny rehetra moa ny fomba fiasan' ity fanjakana ity fa de amboletra daholo ny asa tao tamin'ity taona ity, toy ny fifidianana loholona, ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana 124 ary toy izany koa ny fananganana ny Colisée. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe mitondra soan'ny Madagasikara ve io Colisée izay nalantahaka tamin'ny tantara sy kolotsaina romanina io? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?